raha antsika malala fa nisy ny tsy fahitana olon-dehibe sy zaza na resaka teo anivon'ny fiarahamonina, teto anivon'ny firenentsika. Raha nitranga voaray tetỳ anivon'ny toerana fanaovana fanadihadiana dia nisy 200 ny fahaverezan'olona manerana ny nosy. Ny 570 tamin'izy ireo nefa niverina any an-tokantrano ary 70 kosa no mbola karoina. Ary ny mampalahelo dia nisy 9 no maty. Tamin'ireo 9 reo dia misy zay maty vokatry ny sorona zay natao. Nisy kosa niaran'ny valifaty ary nisy ny namono tena noho ny niaran'ny fanendahana ihany koa sy ny vono siratra ny nina natao. Nisy ihany koa tamin'izy ireo nitsoka tao an-tokantrano zay misy 12 tamin'ity volana ity noho ny antony maro samihafa. Ohatra noho ny tandrevaka, noho ny disadisa zay nitranga teo an-tokantrano, raha tsy hivina nitranga tany Ankadivorobe sy teny amin'ny seranam-piarahamonina Ivato zay vao omaly no ntsio. Raha ny famotorana zay efa natomboka dia efa nisy olona 120 voasambotra ary efa nahiditra amponja vonjomaika. Tamin'ireo tranga 120 ireo dia nisy ny fakanan-keriny, nisy mitsy aza ireo zay namoy ny aina. Ao koa ny zay very fa mety nisy nalehany ka niverina rehefa avy eo toy nitranga tany amin'ny Romania araka ny tatitra voaray avy any toerana. Marina nefa fa indraindray dia tsy miverina manao fanambarana intsony ny fianakaviana ny laza fahaverezana rehefa hitany ny havany.